dia mbola ampitoerina aminareo marakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny lohevitra moa izay banjintsika amin'ity volana jona ity dia ny hoe anorenana ny maha-kristianina ny finoana. Ny tenako moa no natao nanoratra izay mety hoendriky ny toriteny ao anatin'ny boky teny soa na avoakan'ny FFP moa zany na ny sampanasa fikaroana sy fandaliana-pinoana. Ary dia anjarako ihany koa ny manazava sy manome ny hevitra teolojika mandritra n'izao volana jona zao raha rahanareo amin'ny radio fahazavana amin'ny fitora sasany latsaka 5 sy amin'ny 3 ora maraina isaky ny alakamisy. Raha ty no hevitra ity no jerentsika araka izany dia zay ahafahantsika kristianina FJKM mahalala tsara no hoe inona mampiavaka atsika raha amin'ny finoana amin'izay fivavahana hafa rehetra. Ary io finoana zay ny ainatsika io no ilazana hoe kristianina isika. Ary na samy kristianina aza dia hafa zay mety ho finoana kristianina katolika raha vavintsika loteriana sika FJKM. Ka inona ny finoana mampiavaka atsika kristianina FJKM? Satria samy manana ny finoany sy mino avokoa ny olona, zany misy ny fivavahana maro samihafa eran-tany. Fa saingy izay hivahany dia hita zany ao anatin'ny fanambaram-pinoana, hita koa zany ao anatin'ny liturjia ny fomba ny fiangonana. Ka afantarantsika fa rehefa izao dia loteriana io, rehefa izao dia FJKM io, rehefa izao dia anglikana io, rehefa izao dia katolika io. Ka inona ny finoana zay azontsika? Tsaroa fa ny fivavahana na ny fivavahana dia teny zay nadika tamin'ny teny latina moa izy hoe religio, zay nazahoana hoe religion. Rehefa sarana dia religio, re dia hoe mampifamatotra, lie, relie. Ka ny fivavahana dia zay ifamatoranao, zay inonao ka anananao fiombonana, satria rehefa mino ianao dia mamindra amin'ny finoanao amin'ilay enteranao. Inona ny inonao? Ny vola ve ohatra? Dia any amin'ny vola no enteranao amin'ny zavatra rehetra. Ary ino ny tomponao? Ny fahefana ve ohatra? Any no erenanao. Ny hery ve ohatra? Ny basy ve ohatra? Misy zany fiovan-toerana rehefa mino ianao. Ary zay mahatonga ny Paoly rehefa nilazany amin'ilay Galatiana teo hoe rehefa nino an Kristy izy tsy izaho intsony ny velona fa izy Kristy ny velona atao anatiko. Tonga miara-mitoetra amin'ny Kristy izy, ary Kristy dia mitoetra ao aminy. Ary zany ny finoana. Ka raha ity alahady ity ny jerentsika dia inona ary lay fotom-pinoana lay inotsika? Voalaza amin'ireo Pentekopa telo ireo. Rehefa fitinina amin'ny fehezanteny tokana dia reto ny fotom-pinoana tsara ho fantatsika raha mamaky an'ireo Pentekopa ireo tsika. Ny voalohany dia izao: ny Andriamanitra zay inotsika kristianina FJKM dia Andriamanitra zay pahary. Ary io Andriamanitra pahary io dia mitantana ny voariny ka manavao azy isan'andro isan'andro. Andriamanitra pahary mitantana ilay voariny ary manavao azy isan'andro isan'andro. Ary zany Andriamanitra pahary zany dia Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, manana fahefana, manatanteraka ny zavatra rehetra. Ka ny hanamarinana ny olona dia tsy amin'ny alalan'ny lalàna na ny asany fa amin'ny finoana, amin'ny finoana.
zavatra telo zany no fotomponoana zay azosika raisina tsara amin'ireo perikopatelo ireo. Dia ninotsika sy aneketsika feno fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra ary manavao ho amin'ny fanekeny ho amin'ny famonjeny. Ka ao anatin'ny finoana azy amin'ny alalan'i Jesoa Kristy no ndraisantsika ny fanamarinana. Satria raha mamaky ny Genesis 7 isika ny 1:1-5 dia mety lasika hoe inona ary moa zany no raisina amin'izany ten'Andriamanitra zany hoe anoa dia sy ny mpianakaviny ary ny sationa ny biby samihafa dia nalefa tao anatin'ny samby fiara. Ary dia nambara fa ao anatin'ny 7 andro ohatrany 7 andro dia andringana zay nariny rehetra Andriamanitra. Dia tsarova fa bokin'ny Genesis izay lazana hoe fiandohana dia ahitantsika ny amin'ny fahariana. Andriamanitra zay nahary izao tontolo izao ary ao anatin'izany ny olombelona. Ary ny anarany izy antsoina hoe Jehova rehefa tena ambary dia hoe zay mampisy sy mampitoetra ny misy. Io lay any amin'ny Soatra Masina rehefa nantaniana Mosesy lay Andriamanitra hitany teo amin'ilay romemy zay nirehitra kanefa tsy levony ka naniraka azy ho any Farao. Dia Mosesy hoe iza moa zany ny anaranao etiko any amin'ny zanak'Israely. Dia hoy ny famalin'ny Jehova zay zay izy hatrizay hatrika ho mandrakizay. Za zay izy hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay. Zany hoe misy verba être moa zany mampisy. Izy efa hatrizay ka nampisy ny zavatra rehetra ary mampaharitra ny zavatra rehetra. Ary zany mampahary azy izany no entiny manavao sy mitantana ny voariny manontolo. Satria rehefa tafiditra amin'ny fahotany tantsika amin'ny Genesisy dia tonga simba ny tontolo iainana, simba ny fifandraisana na tamin'Andriamanitra na tamin'ny olombelona samy olombelona. Satria fantatsika fa rehefa nanota Adama sy Eva tena izy mivady aza dia ny fametsiny io vehivavy nomenao io no nampinana ny voankazo ho Adama. Ary Eva ny teny hoe ny menarana zay ny fironinao no namitaka. Zany hoe samy tsisy diso fa Andriamanitra ny diso satria name vady ary nampisy ny menarana. Ary dia tapaka ny fifandraisana fa tonga ny hery ny olombelona. Ary dia tonga hatramin'ny famonoana teo amin'ny mpiralahy Kaina sy Abely zany. Ary zany no hitan'Andriamanitra fa tsy tokony hijanona ao anatin'ny fahotany ny olona ka ho velona ao anatin'ny fahotany ka dia anavao indray taranak'olombelona vaovao izy. Dia Noa zay hitany fa marina no netiny anavao indray sy hampisy indray taranaka olombelona vaovao miaraka amin'ireo biby isan-karazany. Ka eto arak'izany dia ny finoantsika dia mazava tsara. Io Andriamanitra zay ivavahantsika io dia nahary ny zavatra rehetra, nampisy ny zavatra rehetra. Tsy zavatra tonga ho azy zany ny amin'ny zao tontolo izao fa nisy pahary azo. Ndray tsy ohatrany mandeha ho azy amintsika zany fa raha miresaka fahariana dia mbola ady hevitra be zany ary betsaka ny manda zany maha-Andriamanitra pahary zany. Raha ny ara-tsiantifika zay farany dia ny finoan'ny siantifika dia nampisy zao tontolo izao dia raha zay ny hoe zay bingobango moa zany hoe nisy fipoahana ngeza be tamin'izao tontolo izao. Ary iny fipoahana iny no natonga ireo heritra mihafa rehetra. Ary zany mbola isiny ny fipoahana
eny amin'ny planeta samihafa. Fa ninotsika kristianina araka ny soratra masina dia tsy izany, fa Andriamanitra no nahary ny zavatra rehetra ary dia manavao an'io faharin'io izy isan'andro isan'andro, manavao ny faharin'io isan'andro isan'andro izy. Ka ny fahafahany manavao izany dia ny fisiany zay antsoina hoe mahatoky na zay mino na marina eo anatreny. Ary dia fomba fiasan'Andriamanitra io rehefa tany amin'ny fahababona ny zanak'Israely dia tonga tsy nino intsony an'Andriamanitra pahary azy, fa ny sisa zay nino, ary io sisa io no mitondra ny fisian'ny famonjena. Ary sisa io no raha jerentsika tsara no neviny Jesosy Kristy. Ilay ny teny hoe indro avosiko ny zavatra rehetra. Raha faranako zany zavatra zany dia izao ny fahariny zany dia tsy indray mandeha vita akory, fa isan'andro Andriamanitra dia manavao ny voariny mba ho tonga amin'ny famonjena azy, ho tonga afantaterahany teny fikasany, teny fitahina izao tontolo izao sy ny olombelona eo aminy. Ary ny fomba ataon'Andriamanitra amin'izany dia ny miara-miasa amin'izay mino na zay atao hoe mahatoky. Inona no nahatonga ny Sodoma sy Gomora ho levona? Satria hitanareo tsara fa rehefa hitan'Andriamanitra fa tena tao anatiny fahavetavetana ny mponina tao Sodoma sy Gomora, ary efa tonga any amin'i Jehova fitaraina ny tany dia andringana azy izy. Fa i Abrahama nazany hoe dia ho aringanao ve ny olonao? Raha misy marina 50 ao, raha misy mahatoky 50 ao, dia ho Jehova tsy arinako raha misy 50 mahatoky ao na marina ao. Dia indray Abrahama mety tsy 50 angamba fa mba 70 e. Jerena tsisy 70, angamba mba 30 e. Jerena tsisy 30, angamba mba 10 tsisy 10, angamba mba 5 tsisy nahatoky na ray azy. Dia zany nahafoana azy. Ary zany no mampieritreritra tsika ry havana, satria tsika ndraindray ohatran'ny mandeha ho azy ny fomba fitenitsika ary tsy manaitra atsika akory, na dia averimberin-dainjato amberivo aza. Dia filazantsika tsika malagasy dia tsy mahantra olo-manga, tsy zany moa? Be dia be ny olo-manga, manam-pahaizana, manam-bola, manana ny sy rehetra. Fa mahantra inona tsika? Dia mety ho fonga antsika. Ary zany tokony hampieritreritra atsika. Nahoana no mbola maharitra amintsika ny endriky ny fahafatesana, ny fahantrana lala. Tsy misy olo-marina ve? Nino ary havana fa ny fahafenon'ny fiangonana tahaka an'izao dia tsy ho sanatria. Hiampangana ny serenantsika, fa anisan'izay mahatoky isika. Ary mbola anatsika fanantenana ny hanavaozan'Andriamanitra ny fiainana ny firenantsika, ny hanavaozan'Andriamanitra ny fiainantsika tsirairay avy, no ny amiko sy aminao amintsika zay mahatoky. Ary io fahatokiny io dia ny finoana tsy hoe pahary fotsiny Andriamanitra, fa mahefa ny zavatra rehetra, mahatanteraka ny zavatra rehetra. Ary ditantsika eo amin'ny Marka 1:20, ny 9:20 ka hatramin'ny 20 zany fotom-ponoana zany. Io Marka io raha jerentsika dia hitako io amin'ny Matio 2:20. Fa saingy mampiavaka amin'ny Marka dia zarainy roa ilay fanoharana. Voalohany aloha dia rehefa nandeha Jesosy avy any Betania dia nahita viavy maitso tsara. Ary rehefa nahita azy izy ka noana dia nandeha nivily mijery vota amin'ilay aviavy.
saingy tsy nahita vota amin'ny aviavy izy. Tena mbarany hoe aza misy mihinana intsony, aza misy mihinana vo avy aminao intsony mandrakizay. No ny apitso rehefa nandalo dia hitany Petera fa mainatra ny fakan'ilay aviavy. Tsy manonona ilay teny hoe nozonina, satria moa hitantsika misoratra masina dia mainatra ny fakany tompo ilay aviavy nozoninao. Io dia misy fanazavana tsotra. Sika misoratra masina dia ambara hoe aza manozona, zany aza manozona. Ko Andriamanitra ve dia hanozona? Na Jesosy Kristy izy Andriamanitra dia hanozona. Tena marina dia raha ampisainana hoe manozona tika tenitsika zany no tsy hita izay fomba ilazana azy. Fa ina moa natao hoe manozona? Ny manozona zao raha tsotra, velona somatsara zao. Dia raha misy olona araka ny tantara teo tantara be, la ve dia engane ho faty aingany io paster io, zay moa tantara kely teo. Manozona izy zay fa raha ohatra ka efa maty no lazaina hoe matesy ianao, mbola ozona ve za? Sa tsy ozona? Ary zay ny zavatra misy eto, ty aviavy ity dia efa tsy namoa. Raha ny aviavy mantsy raha ny fototra dia zao, 3 taona izy mambolena, dia afaka 3 taona izy aorinan'iny 9 taona dia mamoa. Ary any Palestina araka ny fandiniana dia alohany sy ny ravina ny aviavy dia efa mihitsy mamotsina, efa mamotsina izy vao misy ravina. Ary zay natonga an' Jesosy hoe efa misy ravina ty aviavy ity dia tokony nisy voany ao, fa saingy tsy nisy voany tao fa ndraviavina. Dia io moa zany natonga ny hoe efa natao taminao daholo ary tokony efa hamoy ianao, fa tsy mamoy ianao no zany, dia tsy hamoy intsony ianao. Manamafy ny toerana na safidy n'ilay aviavy no nataon'ny tompo, fa tsy nanozona azy. Ary io ry havana dia fampitandremana antsika zay mihirimbelona sy miziriziry amin'ny zavatra zay fa analana antsika. Raha toy ianao ka misy fahadisoana ataonao, efa atao aminao daholo ny alanenina rehetra, efa atao aminao daholo ny zatra rehetra, dia safidinao zany. Ary mety hitoetra amin'izany mandrakizay ianao. Tsy fanozonana zany, fa tena fanambarana sy filazana ny amin'ny toerana izay safidinao. Ary dia Andriamanitra izay mahefa ny zavatra rehetra dia manome fahafahana ny olona. Ka rehefa safidinao ny tsy ino, dia tsy ino intsony ianao. Ary dia zany no fanavana tsotra fa eto dia rehefa tonga ilay fotoana dia lazy Petera, fa nalazo tany amin'ny fakany lay aviavy zay nambaranao, fa ny safidy tsy hamoy izy dia tsisy voy intsony. Raha zay ny lazana azy. Teo mivaly tenin' Jesosy hoe manana finoanan'Andriamanitra. Dia ny Hebreo 11:2 dia mamaritra ny finoana hoe ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenainy, fa ny ona ny zavatra tsy hita. Zany hoe ny mino dia raha mahana finoana n'Andriamanitra pahary ary mahefa ny zavatra rehetra dia mahita sy tonga aminy zay antenainy, zay tiany ho tazana. Fa saingy finoana zay tsy misy fisalasalana ao am-po. Ty Mark ty dia efa nahavitana tantara kely be dia be ao am-pitoriteny, zany hoe finoana tsy misalasala zany. Tsy foazana nanao an'ity tantara ity fa tsy za, fa mamerina fotsiny a. Ray andro nisy mpiandry anankiray izay nafanafony rehefa nahita an'io teny io hoe
raha manana finoana tahaka ny voatsinampy azy ianao dia mitilena amin'ity tendrombohitra ty mivarinany an-dranomasina. Dia ty mpiandry ty nanana trano tsara taria vela kely fa eo anoloan'ny tranony nisy tendrombohitra. Dia le tendrombohitra zany manelingelina ny fahitany ny tontolo. Dia rehefa narehon'izy dia angataka amin'ny tompo mba afindra ny tendrombohitra io mba ahita vy-panoramika. Dia nanapa-kevitra izy ndray alina nanomboka amin'ny enina sady fadianina ny vava. Dia nivavaka izy nanomboka amin'ny enina ariva. Fa vao tonga ny amin'ny 12 dia voay ny varavakely dia tsy kilivony ao. Volao ve le tendrombohitra? Dia verina indray izy mandoalika mivavaka. Tonga ny amin'ny roa maraina voay ny kely volao ve le tendrombohitra? Dia verina indray izy. Tonga ny amin'ny 5 maraina sokafa ny varavakely. Mbola eo le tendrombohitra. Efa naposika. Fa tsy sindry. Zany hoe zany la izy hoe aty am-piandohany ianao dia efa mametraka hoe tsy hifindry io kanefa dia mbola ary zany le finoana zay misy fisalasalana ao ampo. Ka finoana zay takiana eto dia tena fahatokiana fa ain'Andriamanitra tanterahana ny zavatra rehetra. Ka na misy tendrombohitra ary ny tendrombohitra eto ireo sakana samihafa, ireo zay mety olana samihafa hitanao ao anatin'ny fanamin'Andriamanitra ny voariny manontolo. Rehefa manavao Andriamanitra tsy maintsy misy fikorotana anao ary zany ny verina manazavana ny amin'ny faharina fisin'ny tany RDC zao vao nisin'ny inony ty volcano ao anatin'ny fanamboaran'Andriamanitra zao tontolo zao zany. Ka anatrehan'ireny dia ray famino ianao dia afaka mahita ny herin'Andriamanitra mitantana anao, mitondra anao, manafaka anao ary mamenao fiainana azy. Ka natramin'ny fahafatesana azy dia tsy sakana tsy ahitanao Andriamanitra zany. Fa afahanao miteny tahaka ny Paoly hoe fahafatesana no azaoko tombony. Afahanao miaina sy miara-dalana amin'Andriamanitra le manavao ny endriky ny tany. Zany finoana izany. Ka afahanao mahita fa ny olana rehetra dia efa misy vahaolana. Ka ny olana farany indrindra dia ny fahafatesana. Ary fa misy vahaolana zany. Tsy nomeny Andriamanitra dia ny fahafatesany teo ny azo zany. Ka tsy tebiteby na ororo. Ny fisiany finoana n'Andriamanitra marina io mahatanteraka ny vavaka zay ataontsika. Levina malala afaka manohitra sy mandresy ireo sakana rehetra samihafa mitranga hitantsika ao anatin'ny fiainana sy ton'Andriamanitra atsikasika. Satria ny finoana dia fahatokiana zatra antelaina dia fanehoana zatra tsy hita. Ka raha mivavaka zany tsika dia efa fandraisana andraikitra zany ary efa fiomonana andraikitra amin'Andriamanitra. Ka rehefa mino sika Andriamanitra meo anay ny anina sahazanay anivo dia mino fa efa azonao izany. Ary ahoana ny fomba azahoanao zany ny fahatokianao fa rehefa mandeha miasa ianao dia efa nataon'Andriamanitra ahita zay hoaninao ianao. Ary zany ny fahatokiana ny finoana tsy misalasala misy andraikitra. Ary zany ny ilazantsika raha tiatsika hiavao ny fiainantsika ao anatin'ny fiarahamonina dia mandray andraikitsika mba olo marina. Ary tsika mahalala fa ny teny mampahatra atsika ane dia ny kolokolo. Ka raha samy miezaka sika ho marina mahatoky fa tsy vavaka fisalasalana hoe ka dia za reny moa avitinina ka manao ny hafa dia mba hanao koa ahy. Andriamanitra ve tsy ahita zay lalaka ataona. Ary zany ry havana mivavaka miambamba ho ny hira fa izay. Fa ny finoana fa in'Andriamanitra atao na ianao irery azy. Io ry havana mivavaka ao anatin'ny finoana io. Ary anisan'izay nampiarin'ireo kristianina amerikanina mainty
dia zao ny fomba filaza ny martelo tsetikely azy. Na ianao rery aza no manana labozia ray ao anatin'ny aizina ozy, dia ampireto ny labozianao iray iny. Ka raha misy olona iray ndraiky io mampirehitra, ary raha tonga arivo ny mampirehitra labozia iray na hevitra ray malalaka aza, aza avy izany. Fa aza manao izay irery. Itsika moa ny olona fa misy labozia arivo mirehitra, fa anankiray nitsoka azy, dia vonoina daholo ny ray alina, dia ao anatin'ny aizina isika. Ny tany afrikana moa nazako izany fa tsy tsika ihany. Misy mijoro, firay no tsy mijoro, dia izay mijoro rehetra miara-lava avokoa. Ary izany no mampieritreritra atsika, finoana inona no anorenantsika amin'ny maha-kristianina atsika. Dia Andriamanitra afaka miaro atsika, dia Andriamanitra mahatanteraka ny zavatra rehetra angatantsika amin'ny finoana marina. Ary izay ny farany amin'ny Galatiana 2:2, ny 9:10 fa 11:10. Eto dia tantara izay nahitantsika fa ny Jiosy izay nanana ny lalàna ary fatra mpitana an'izany lalàna izany didy 10 izay namena Mosesy. Dia Petera rehefa tonga tany amin'ny Jetlis na ny firenen-kafa izay tsy miforo, raha mbola tsy tonga nyreo namany avy any Jerosalema, dia ny Jiosy tena mitana ny lalàna zany a, dia niaraka tsara tamin'ny Jetlis izy, sy Paoly. Fa rehefa tonga ireo dia natahotra izy satria ny hoe voararany lalàna ny miaraka amin'ny olona tsy miforo na ny Jetlis, dia niatakataka izy. Dia na Apôlôsy koa aza Paoly dia voatarika tamin'izany. Ka rehefa hitan'ny Paoly fa tsy nijoro tamin'ny finoana marina izy, dia noteneniko mafy izy. Ka tsy niasa ny lalàna no hanamarinana ny olona, fa ny finoana no hamarinana ny olona. Ny fanekena an'Andriamanitra izay pahary sy manavao ny voariny, ary efa nandray sy nanaiky ho tonga olona tao amin'i Jesosy Kristy. Ny finoana an' Jesosy Kristy no hanamarinana ny olona, ary efa ny manao ny asa ny lalàna. Ary izany ny finoantsika. Ny asantsika izany izay ataontsika amin'ny fanompoana rehetra dia asa finoana, asa vokatry ny finoana, ny famonjena ny raisitsika tao amin'i Kristy. Fa tsy ny asa akory no miteraka ny finoana, fa ny finoana no mitarika atsika ho amin'ny asa. Ary dia izany fanamarinana atsika amin'ny finoana izany no ataontsika. Mampiavaka atsika amin'ny finoana katolika izany, satria fa izay ny finoana katolika dia nanana antsoina hoe œuvre méritoire, na ny asa soa mahavonjy. Ary namarotana ny indulgence, izany hoe famelan-keloka. Karakaraka ny vola arotsakavo no mampiainga ny tongotra mialo amin'ny hafandoivana. Fa finoana kristianina réformé izay tazonitsika dia tsy misy hafandoivana intsony, fa ny finoana no hanamarinana antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny finoana Kristy, fa saingy ny finoana izay hanamarinana antsika dia hita sy iainana eo amin'ny fiainantsika ny aniasantsika. Dia nambaran'ny Paoly izany. Ary dia izany ny finoana izay tazonitsika. Raha afitintsika ry havana hoe inona ary no fototsy ny finoantsika amin'ity alahady ity, dia ny faneketsika sy ny finoantsika fa ny Andriamanitra ivavahantsika. Dia Andriamanitra nahary izao tontolo izao. Ao anatin'izany tsika olombelona sy ny voary manontolo, na ny hita na ny tsy hita, izany ny fanekem-pinoantsika. Ary dia manavao an'io isan'andro isan'andro, mba hahatonga ny fanterahany, ny teny fikasana, dia ny famonjena izao tontolo izao. Ary dia mahefa ny zavatra rehetra izy, ka isika izay ao anatin'izany fanavaozan'Andriamanitra izany
dia amin'ny finoana tsy misy fisalasalana fa ny zatra rehetra dia hain'Andriamanitra aso antsika no ananantsika toky sy iorenantsika marina amin'izany finoana izany ka tsy misy na inona inona izay tsy afatsika ioarana ny sakana rehetra. Ary zany ilay fanekempinoantsika ataontsika hoe inona moa no ety mandresy zao tontolo izao? Ny finoantsika. Ny fomba andresen'izao tontolo izao zany hoe ny fomba ahafahantsika miaina ao anatin'ny fitran'Andriamanitra ny voariny ny manontolo dia ny fahitantsika fa Andriamanitra zay inoantsika io dia miazona antsika ny tanakavanana ny fahamarinana, ny tantana antsika amin'ny fahamarinana. Indray fahazarana ihany ary mafy milaza ny hoe tsy mihevitra loza amantsika Andriamanitra fa fiadanana. Indray andro aho tena sahirana mihitsy fa mpivady izay tsy nanan-janaka afa-tsy vavy tokana kely ny vanana kanefa io zanany io anaty farak'ambinifolo taonany dia maty. Manazava sy ny teny lazainy hoe tsy mihevitra loza ao antsika Andriamanitra fa fiadanana. Dia sarotra. Ahoana amin'ny lazana hoe fiadanana? Fa zany anefa no hitantsika tamin'ilay Abrahama izay tsy nanana afa-tsy zanaka lahy tokana Isaka fa natao Andriamanitra indray atero ho ahy ny zanaka. Ary zany no ilazana fa tsy isalasala isika fa amin'izay heverintsika ho lalana izay maso indrindra mety mitondra antsika amin'ny fahafatesana azy dia manana izay efa fikasany sy fitondrany ary fiheverana antsika eo amin'ny famonjen'Andriamanitra. Ary zany finoana izany no tazontsika, zany finoana izany no iainantsika ary ahafahantsika mihoatra ny sakana rehetra. Tsy amin'ny alalan'ny ezaky ny tenantsika mba ho marina nefa izany fa amin'ny alalan'ny fanamarinantsika amin'ny finoana mba hahatonga antsika iaina ny fahamarinana. Asa mety mazava amintsika izany. Indraindray mantsika dia miezaka ny hoe za ho marina, za hanao an'izao dia manao ny fampijaliantena samihafa. Raha izany dia alako kivy sorerakitsika. Raha izany dia alako tsy hita ny fanantenantsika. Satria toy izay matimaty foana Kristy fa sika ihany dia afaka mahavonjy ny tenantsika. Fa amin'ny alalan'ny finoanantsika no hanamarin'Andriamanitra fa voavela ny helotsika. Ary raha voavela ny helotsika dia olom-baovao amin'ny Kristy isika. Ary zany maha olom-baovao amin'ny Kristy izany no ahafahantsika miaina ny finoana marina ka manavao koa ny endriky ny fahavelomantsika. Ary zany no ilazana mandrakariva tsy fomba fiteny zany ilay hoe izay mibebaka marina tokoa. Misy mpitala anankiray mpanao vazivazy zay sy vantambatana dia zao no teneny aza mitsangana izay tsy mibebaka. Raha zany tokoa moa natao dia misy tsy hitsangana avy eo. Fa ohatrany mahazatra antsika mantsy hoe ianao izay mibebaka marina tokoa mitsangana dia mitsangana daholo tsika. Fa ny azy navadiny hoe izay tsy mibebaka marina mipetraha. Ary zavatra zay zany hoe raha misy fisalasalana aminao, tsy fahatokiana, tsy firenena tsara amin'ilay Andriamanitra izay mitantana ny fiainanao ao anatin'ny fanavoazan'ny voarina dia fivavahana tsy ho amin'ny fantanterahana zany. Fa raha tena mahatoky tokoa fa izay nangatanao sy ny fonanao dia avin'Andriamanitra amin'izany ianao, amariny amin'izany ianao dia afaka miaina fiainam-pahamarinana. Manana hery hijoroana ho mahatoky tahaka ny hoa. Raha tantara ny hoangy antsika raha miandro ankehitriny dia hoe adala io e.
satria lazaina izy hoe mandany ianao ireo tendrombohitra ireo manaova sambo fiara ny andro nefa lohataona be zao maina be zao dia anao sambo fiara ianao tsy eny amoron-dranomasina indray fa izy eny tendrombohitra dia raha itsika ny mahita an'izany dia mba ahoana anao tsika sa tsy anao fa nanao noa ary zay le hoe matoky izy ary zay ny farany teo hoe dia nataon'Andriamanitra avokoa nataony ho avokoa zay nandidian'Andriamanitra azy zany finoana izany fahatokinan'Andriamanitra mahafahatsika manao asa na dia heverin'ny hafa aza ho fahadalàna tsika mivavaka izao nge heverin'ny olona adaly ny andro efa sarotra fotoana efa manahirana nareo mbola lany andro mivavaka tiana ny tombontsoanareo amin'izay fa isika zay mihitsy matoky dia mahalala fa Andriamanitra mitantana ny fiainantsika Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra dia mahatonga antsika ahavita sy mihoatra zay mety ho vitantsika azy fa raha maha-olombelona atsika tsy afaka havitan'izany ary zany ny finoana zay iainantsika zany ny finoana zay orenantsika averiko indray fa ny finoana rehefa adika dia hoe fahatokiana ary ny fahatokiana dia midika fa fiorenanao amin'izay tokinao ke inona izy an'Andriamanitra inotsika raha reto perikopy reto ny fitinina dia le Andriamanitra velona ka napisy sy nahary ny zavatra rehetra mitantana sy mandrindry zany mandra-piavina eny amin'irao any lanitra ary ny finoana zany tsy ampisalasalana fa mahefana zavatra z'Andriamanitra no hitantsika fa mifiainantsika manontolo dia afaka mihoatra zay veritsika ho sakana na olana sika satria Andriamanitra amin'izany dia ny finoantsika no hanomezana antsika fahanamarinana ary dia zany fahanamarinana zany mitondra atsika miara-manavao ny voary manontolo mba ho amin'ny fahitana ny famonjena zay nataon'Andriamanitra sy iainana ny famonjena zay efa nataon'Andriamanitra taon'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika kosa ny fahafianoana feno amin'ny finoana azy no ny asan'ny fanahy masina amen.